lasa toliara sanjy avy koa henaniky zao bazo toliara malahelo gn'olo antony igny faritsigny no ivelomanay agny zahay no mamboly ao zahay no miompy ao zahay no misy farmasianay maro isan-karazany ao anaty zay koa gny biby tsy hay volagny koa tsy ekenay ny isiany bazo toliara io antony aia gny handehananay lafa miala moa zahay noho izany tsy hiala mihitsy zahay na hisy lohatapaka azy eto satria nangalanay ny toliara sanjy io no ny antony zao moa tsy ilaza lafiny teknika fa gny sosialy avao volagniko eto zao ka noho izany zahay tsy raha hagneky hiaviany io bazo toliara io satria tsy hisy gny hipetrahanay tsy hisy gny hivelomanay va toliara toy tianareo hijaly io tianareo hisorona amy tany io toliara toy zahay toliara tsy hienga reo laha hisy faty olo tsy omenay tany misy anay io ny zavatra tiaka ay hambara eto de zao ka la manonofisa nareo amy fananova areo an'izao bazy zao eto fa zahay tsy manenky bazy zao hatao atoy amy ay atoy fa tsy raha hamelo anay bazy zao vandy io tsy raha misy fafanjosoho anay bazy zao vandy io fa famitapitaha vahoaky famitapitaha anay igny ty voalohany fa la raha vezo velarantany bakagny antimo agny jusqu'à avaratsagny tsy manenky any raha io fa nareo anakavezo 20 manao fikambana eto verevere bazy nareo ka milaza nareo fa mamory olo ety mangalaky olo jusqu'à toliara 2 agny olo 15 ampanoanovy areo sonia ame areo raha ranoranonjaha mivola olo reo manao sonia olo reo eka anga olo 15 mipetraka amy toliara 2 ty efa anga olo 15 mipetraka amy toliara manontolo toy ka igny ro avanjavanja areo fa hoe fa manenky toliara manambara nareo bazy eto iaby io milolohan zao bazy areo zao izao monseigneur zao baka Diego agny manao an'izao justice pe zao ka le mivola olo zao i baka Diego agny fa manjesy lahatra toliara toy fa ilaina io bazy io pamelo olo bazy io vinelo bazy zao nombia justice pe ka hamerivery anay atoy le mampitandrina anareo fa manjary manimba loko areo monseigneur izany zavatra tiareo hatao zany miova hevitsy nareo de nizao manjary hifanimba tsika zahay hevery areo fa olo mino na i kristiana na i FLM na i katolika kanefa zahay ni hevitsy anareo fa raha manjena ampanahy nareo hamonjy anay vahoaky ka tapoko raha atao areo ka vonoagna anay ty ro hampiareo le mampitandrina re tompoko mampitandrina indrindra anao monseigneur corps de la paix baka Diego zao mampitandrina re tompoko fa tsy ankatsitsahanay io fa olo efa jato ty hampiasa areo valazoan-tany ty baka toliara 1 jusqu'à toliara 2 tia hanovy areo recrutement zao manino laha tsy mavandevande manino laha tsy mamita bahoaky ka zahay manambara fa tsy ankatoavinay io na ho vy na ho vato ka manambara etoa zahay zay tompoko indrindra anao filoam-pirenena fa iha ro akabokabonjozanay atoy hoe tetikasam-pi filoam-pirenena io zahay tsy manenke io filoha zahay tsy manenke io premier ministre manambara anareo zahay fa itoy politika atao areo toy nefa hain'olo fa ndranareo iaby eo reo tsy raha nilany eo laha natao fifidiana ara-dalàna fa ze tiareo hatao avao karazana familian-tanin-jaza raha hatao areo ka hoy zahay manambara eto misy ray aman-dreny toliara fa tsy reo olo 15 reo olo 20 mpananovi areo sony areo ro tompo toliara zao ka mijoro zahay ray aman-dreny eto
fa tsy pakasitraka ny bazy toliara eo haory areo amin'ny ay atoy. Saotra. Zahay koa zany mba mametraky resaka avao koa pikasika raha niteneny ny gouverneur ny Tananarivo omaly igny. Zahay leh ampanetrehan-tena ampagnajananao no ilazanay fa oka lahy tsika handiniky raha toy milamina fa tsy hivovo fa tsy mety satria iha gouverneur ny Tananarivo manao goro moa gny hiliranao afera miseho aty amin'ny faritry ny Toliara ka mahagaga iha avy agny Tananarivo ro manao mahay probleme aty a Toliara. Mangina lahy monsieur le gouverneur ana. Ity resaky fitrandraha bazy Toliara toy tsy raha fisafisafa hanimba raha maro amin'ny fahasalamatsika, amin'ny tany holovany taranaky, amin'ny tontolo iainana, amin'ny velomampo na ndranomasina igny na antanety toy. Ka mana tanantsika iaby zimary an'izao afatsy zao ka mana eritseritsy zany amin'ny tsy fitiavan'io, mana eritseritsy amin'ny tany holovany taranaky sy amin'ny resaky fahasalaman'ny olombelo ho avy anketraky eo amin'ny croisement anketraky eo amin'ny 23 marsa andro lahady io amin'ny 2 ora tolakandro. Ny fotoatsika tsika andeha ilatsy moramora tsy agnokorotaky raha fa ampiseho gny tsy fahafaliatsika mandeha magnengan-daboy egny tsika. Fa eo anketraky eo amin'ny croisement eo gny fotoatsika iabiaby, gny rendez-vous. Mevia iaby tsika iabiaby lafa gasy iaby mare an'ty hafatsy ty. Tolona ho ataotsika toy. Satria magnalo misy tahanao business amarotsy any tany ty mila dralagny mbagnimbagny ka magnambakambaka gn'olomba toy ka fa mazava gny fagnazava leny fa ela zay fa manantenatsika amin'ny alandro lahady zao amin'ny 2 ora tolakandro. Zahay koa mampahafantatsy anareo mpitandro filaminana ka mikoropaky nareo ka sahiran-tsay nareo fa tsy hisy fanakorontanana egny. Zahay mitondra raha ty no tompona andraikitra laha misy famakia tragnon'olo, fangalara entan'olo sy ny sisa. Ny dikany zany matokisa nareo fa tsy hisy olo hangalatsy hamakivaky tragnon'olo gn'egny. Sécurité io assurevanay fa kataitsy nareo. Amen. Ho maro ireo asa iforona sy ireo fododrafitrasa itsangana ary hisy fiatraikany tsara amin'ny sosialim-bahoaka noho ny fisokafany ty orinasa bazy Toliara ity. Velom-bolo araka zany ireo mponina amin'ny distrikany Toliara faharoa ary naneho ny hafaliany amin'ny fanokafany fitondram-panjakana nyity orinasa lehibe ity izao. Haly benetsy, haly ampotsy, fokotany roy mifamalaha reo. Sy malay an'io mankamamy an'io ary makatelina. Hafaliana lehibe fahazahoanay fisokafany bazy Toliara zao. Irina mba hitoa samby salama iaby hanatanteraky gn'adidy zay ho sahany amin'io fitandraha service de mini ao. Ela ny andrasagnazy zay. Zao i mivoha, ao ny lolo, ao ny tany. Zay niandry anareo liahila zay amin'ny fiantonana ny bazy Toliara. Sokafinareo zao, falifaly zahay. Lafa natao ny fisokafany bazy Toliara, misy gny ranonorana. Faly zany gny raha zay ao fa ela ny jaly. Raha eto zany tsy misy gn'andrandranay laha tsy nareo bazy. Ka misatranao fitondram-panjakana lafa vinoanao asa toy fa tsy hijaly rahay, fa tsy hijaly gn'anakay. Nakasitraka ny fitondram-panjakana ihany koa ireo mponina Toliara voalohany amin'izao fisokafany orinasa bazy Toliara izao. Ato ty Hazomanga, olobe an-tanà, lonaky amin'ny tanà Bezo toy, Vezo Toliara baka Ankalika any, le isaka Besakoany amin'ny trano Vezo toy. Maneho ty hafalianay fa tanteraky ty nofinay, vita soa ty raha nangatahanay hatakan'Anjanahary. Ka tanteraky fa nisokafy fanjakana lahy bazy Toliara fa io raha namonoanay fo bakany filoha André Rajoely, filoha pirenena. Nisaotrana manokany zahay olobe an-tanà Vezo fa nisokafy anao bazy Toliara hiasananay reo. Hitanay raha io fa hampandroso tanànay toy ka io namonoanay fo amin'io. Efa taony maro zay nampikaikaikanay ny hoe vohao ny bazy Toliara. Ka mankasitraka mankatelina izahay ato anatin'ny tokobe telo nohon'izao fisokafany bazy Toliara zao ka tsy hainay ny tsy ankasitraka anao Andriamatoa Filoha sy ireo zay mpiara-minasa aminao rehetra. Ho voavaha ihany koa ny olana ireo tsy anasa maro anisa ato Toliara
ary hiroborobo ny fiahiana ara-tsosialy. Velombolo zahay sady falifaly zahay vahoaka eto Toliara sy ny tanora. Manentana ny tanora rehetra zay botsy ny taitsy, zay ny salasala hifamonjy aminay hifandiniky mba hanavota anatsika reo tanora reo zay tsy anasa. Faly satria manantena fa hitondra soa ho an'ny faritra Atsimo andrefana ty asa ty. Hitondra soa ho an'ny vehivavy indrindra zay maro marefo. Araka izany dia hitondra fampanosoana ara-toekarena goavana ho an'ny faritra Atsimo andrefana sy ho an'ny Madagasikara ray manontolo ity tetikasa Base Toliara ity, ary tafiditra ihany koa ao anatin'ny fampiroboroboana ny indostria. Anisan'ny miteraka olana ho an'ny mpiaramonina ao anatin'ny toeram-pitrandrana ny resaka fananantany. Manana traikefa mifandaminana izany anefa ny JTCP izay mifanentana amin'ny tanjona apetraky ny Base Toliara amin'ny fanajana ny zony ireo tompon-tany voakasika mivantana amin'ny asa fitrandrana ataony. Hisy ny fizarana traikefa ary fampianarana ara-moraly mba ho aradrariny ny fampizarana ny tombotsoa ao anatin'ity tetikasa ity eny anivon'ny fiarahamonina. Satria ny base tsy maintsy anao ny acquisition de terrain de faniriny base zany a de hoe atao tena leo tompon'ny tany voakasika tokoa no voakasika aloha voalohany, ary ny fomba fikarakarana an'izany fananantany zany de mandeha ny ara-itsiny, ny ara-dalàna ary ny ara-drariny. Ka betsaka ny zavatra tsy hainy base Toliara mitrandraka ny ainay mana ny intention zay hoe anao ny zavatra tsara, fa misy koa ny organisation sahala amin'ny JTCP, ny église zay afaka manampy bebe koa mitondra ny traikefany, satria ny JTCP de efa tafiditra tao anatin'izany resaka fananantany zany, manantraikefana ara-teknika amin'izany izy, tsy ara-moraly ihany fa ara-teknika ihany koa. De eritreretinay hoe zava-dehibe no miara-miasa amindraveo. Fitadiavana foana ny tena hoe tena mba hisy fiatraikany marina izy tia, ary tena ara-drariny ny fampizarana ny tombotsoa ao anatiny ho an'ny fiarahamonina. Mahafantatra ny tombotsoa ny olona mpiara-mombonantoka de mahafantatra ihany koa ny adity sy ny mandrakitra mifanaraka amin'izany. Zany mahatonga na eto androany andeha anao sini zany fanaraha-piara-miasa zany. Antonany maromaro zay ny fandiniky, tsy tao akamehana fa taona maromaro de zay vao tonga am'izao. Hipetraka ao arofanina ny eglizy mba ahafahana miantoka ny tombotsoa avy amin'ny fitrandrahana ho an'izay rehetra tokony hisitraka izany. Fantatsika fa manan-karena Madagasikara, manan-karena sika ary averimberina izany, ka ny arena nefa arena izy raha mamokatra, raha sy mamokatra izy nofinofy zay. Ny any eglizy kosa nefa mamokatra ny arena raha mamokatra ho an'ny be sy ny maro fa sy an'olombisy fosiny. De zay zany ma justice epeny ny vaumière ny matoa tonga amin'izao fanaovana somia zao de fa misy zany dingana maromaro efa natao. Mitovy araka izany ny tanjona orinasa Base Toliara sy ny vaomeran'ny eveka momba ny fahamarinana sy fiadanana eo amin'ny fametrahana ny hahatsapan'ireo eny fotony izay manodidina ny asa fitrandrahana na ny eny ivelany na ny fanjakana, fa samy misitraka tombotsoa ao anatin'ny tetikasa Base Toliara izy rehetra.